efatra amby enimpolo taona katroka omaly enina amby roapolo janoary taona efatra amby enimpolo sy roa arivo kosa ny Repoblika ny Inde ho an'ny teto Madagasikara moa dia nankalazaina androany izany andro lehibe ho an'ny Inde izany fotoana izay nitondrany ny ambasadorny ety firenena ety ihany koa ny fijerin'izy ireo manoloana ny fahazahoan'ny Madagasikara filoham-pirenena vaovao. Fiaingana vaovao amin'ny vahoaka malagasy ny taona efatra amby folo sy roa arivo araka Nambarandramatoa Mandro 7 androany nandritra ny lanonam-pankalazana ny faha-efatra amby enimpolo taona ny Repoblika ny Inde. Miverina tsikelikely ao anaty fianakaviam-be raisam-pireneny Madagasikara. Antenaina hoy izy fa hita fandrosoana Ratsy azo toekareny Madagasikara miaraka amin'ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina. Ny fitondrana sy ny vahoaka indiana izay niaraba amin'ny filoham-pirenena malagasy vaovao Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana tamin'ny alalan'ny ambassadeur miasa simony eto amintsika Ramatoa Mandro 7. Également, de féliciter au nom de mon gouvernement et du peuple indien et en mon nom personnel le nouveau président de la 4e République de Madagascar, M. Hery Rajaonarimampianina. Vous, que Madagascar reprend progressivement sa place au sein du Conseil des Nations, nous sommes confiants que Madagascar atteindra ses objectifs de développement social et économique. Je suis confiant que l'année 2014 marquera un nouveau départ pour le peuple de Madagascar. Avec le nouveau président et les nouveaux gouvernements qui seront mis en place ici peu. Napatsahivin-dramatoa Mandro 7 ny teny filohany Pranab Mukherjee ny 20 janoary lasa teo fa Inde dia nikaroka amin'ny vahaolana tandrify azy ary nosorita ny fanfisian'ny fahavononana sy ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny vahoaka indiana no anisan'ny hery lehibe ho an'ny Inde. Ny fisondrotan'ny tahan'ny arkareny Inde izay tafakatra 700 nahafahany namoaka ny olona tapitrisany tamin'ny fahantrana. Ny sehatry ny teknôlôjia ny serasera, sehatry ny injeniera ary fandrosoan'ny fitsaboana sy ny fambolena indiana izay afaka atao fitaratra ho an'ny tany atalam-pandrosoana ao anatin'izany Madagasikara. Resaka demokrasia zany ny hoe fandrarahana miaraka amin'ny firenena indiana dia ny fanampiana eo amin'ny lafiny fampianarana zany tena ataon'ny firenena indiana eto Madagasikara zany. Tsy dia miditra loatra moa zany amin'ny raharam-pirenena firenena hafa fa ny zavatra ataony dia ny fanampiana ara-bola sy ny fanampiana eo amin'ny fampianarana. Ny fifandraisana izay efa nanomboka tany amin'ny taonjato fahavalo amby folo ary mifototra ny fifandraisana ara-barotra. Fifandraisana ara-barotra izay mbola mitohatra amin'izao ary tombanana fa tafakatra hatrany amin'ny 3,740 tapitrisa dolara ny fiakaran'izany nanomboka ny taona 2010 nisy ny fantsiana ny abalaina amin'ny entana farana na ondrana ny Inde. Inde izay nanamafy ny fahavonona nitondra ny traikefa sy ny fanampiana ho an'ny Madagasikara ao anatin'ireo fandaharan'asa sy ny tetikasa entiny.